Faly miarabanao indray raha tonga eto amin'ny pejin'ny tafasiry. Ity misy tantara izay ho tantaraiko anao mitondra ny lohateny hoe Zara. Ary izy ity izay tantara teo alohana tantara izay efa nitantarako kely ihany tao anatina vidéo teo alohan'ity. Alohan'ny hinoanao azy dia tsara raha miditra ho abonné ianao satria izany ny fanohanana ny zavatra ataoko ato mba hamprisika bebe kokoa, hamokatra sy hanao betsabetsaka ohatran'izao. Dia aza dino miditra ho abonné ndao amin'izay ary. Taloha efa ela be ity tantara ity no nanomboka. Tany amin'ny vanim-potoana talohan'ny hafaran'ny fitondran'ny mpanjaka teto Madagasikara. Tamina tanàna iray izay tsy manana mponina mihoatra ny 500. Tamin'izany moa dia nisy ny mpanjaka kely izay mitondra ny tanàna kely sy ny faritra, ary misy koa ny mpanjaka lehibe izay mitondra ny Madagasikara izay mipetraka ao anatin'ny rova Manjakamiadana. Fa tsy resaka an'ilay mpanjaka ao Manjakamiadana isika amin'ity tantara ity fa tantarana mpanjaka kely iray sy ny mponina tao. Io tanàna io dia antsoina hoe Andramamahavelona. Mpanjaka iray no nitondra tao ary ny anarany dia antsoina hoe Zafilaza. I Zafilaza dia mpanjaka somary kelikely izay izy, tsy dia lava be, tsy fohy kely koa nefa. Raha oharina amin'ny lehilahy tao Andramamahavelona izy dia azo lazaina fa somary kely ihany. Lehilahy tao dia vaventy. Nanambady ny mpanjaka ary ny anarany dia Ivola Ranoro, izay natsoiny tao an-tanàna hoe Ranoro. Andramamahavelona moa dia mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny mpanjaka no tena manan-karena noho ny raharaha ataony amin'ny tanàna sasany. Nananjanaka amin'ny mpanjaka ary zanaka lahy izy io, izay tena riarihan'ny mpanjaka ary koa tena tian'izy mivady. Izy no andovan'ny fanjakana rahatrizay lasa mpanjaka. Zato tena anaran'io zaza io satria rehefa niteny ny mpanandro ny mpanjaka dia izay no anarana nilazainy mba hatao anaran'ilay zaza mba ho matanjaka sy mahery izy rehefa hitondra ny fanjakana. Indray andro dia nalaza tao an-tanàna fa tsy azo atao intsony ny mody ariva satria misy karazana biby mihinana olona izany, ka misy rangotra tsy tahaka ny rangotra biby izay fantatra, ary ao anatin'izany dia misy karazana didy manokana mihitsy eo amin'ilay tratran'ilay olona. Maro ny efa tratra ary efa nanomboka tsy mivoaka alina intsony ny olona. Niasa saina mafy ny mpanjaka tao anatin'izany satria miaina ao anatina tahotra ny vahoaka. Ahoana ny ataontsika mba hisorana an'izao olana izao Ranoro a? Ianao izay tsara torohevitra foana amiko. Hoy ny mpanjaka izay lasa saina tokoa. Tena vaky koa ny lohako ry zafy amin'izy ity. Tsy milamina ny vahoaka fa dia lasa izany foana ny resaka. Hoy Ranoro na eno nitebiteby amin'ny vadiny. Teo dia nanohy ny teny Ranoro. Ary maninona raha voariana daholo ny lehilahy mahery eto an-tanàna ary dia mandeha mihaza an'io biby io, mametraka velam-pandrika mba hahazahoana azy. Tena marina tokoa izany. Aleo tonga dia izay no atao fa hamory olona isika rapitso. Hoy ny mpanjaka. Tonga ary ny maraina dia nandefa mpiambina azy ny mpanjaka mba hiten'ny olona rehetra fa rehefa mitata vavonana ny fotoana eo amin'ny kianja fikabarian'ny mpanjaka. Nolazaina tao anatin'ny filazana io moa fa tsy maintsy tonga ny vatan-dehilahy rehetra fa zavatra lehibe no dinianao. Tonga ary ny fotoana ka dia tonga daholo ny olona. Iny ny mpanjaka tonga avy any miaraka amin'ny mpilanja azy. Nanome lalana ho azy ireo olona, napetraka amin'ny filanjana ka nitsangana ny mpanjaka teo amin'ilay vato fitsanganana. Ry vahoaka, aoka nareo hiaino ahy ary hiaino ahy am-pitoniana, hoy ny mpanjaka. Nangina nanaraka an'izany ny olona fa delina amin'izay famoriana ataon'ny mpanjaka. Hainareo tsara ny iainantsika eto Andramamahavelona faraparany teo. Misy biby mandeha amin'ny alina ary mihinana an'ireo olona izay sendra tafody alina. Nioraka ny vahoaka ary dia samy mingonongonona teo. Taony natahotra, taony nampirisika ny ahazan'ilay biby sy ny sisa. Eny, na ny mpamosavy ary mety matahotra voakalina raha izao no mitohy, hoy ny mpanjaka nampiakatra ny feoany. Ka izao no ataontsika, izay lehilahy rehetra matanjaka ary vonona amin'izany dia hiaraka hiandry miaraka amiko mba hiazan'ilay biby. Miomana tsara miaraka amin'ny lefony, angady ary antsy, fa ilaina daholo izany rehetrarehetra izany. Tsy hamelantsika raha tsy miverina milamina indray ity tanànantsika ity. Nisy lehilahy iray tao anaty olona marobe no nanangana ny tanany mba hiteny amin'ny mpanjaka. Nojeren'ny mpanjaka izy ary nanondro azy ny mpanjaka mba hilaza fa afaka miteny izy. Nametraka ny lohalika iray teo amin'ny tany ilay lehilahy ary nanomboka niteny. Salanitra ianao ry mpanjaka, mety tsy fantatrao mpanjaka fa maro ny olona izay maheno resaka momba n'ity resaka biby ity. Misy ny milaza fa biby olona io ary misy ny milaza fa kely be tratra, ao koa milaza fa mety olona ihany. Ka ahoana moa ny homanantsika amin'izany? Tsy misy tena fanomanana be fa izay fitaovana rehetra ananantsika dia hoentina daholo. Ary matokisa ianareo fa tsy mba olona izany io fa biby ary tena biby mahay mihaza, hoy ny mpanjaka natoka ny tenany. Tsy namaly be amin'ny mpanjaka ity lehilahy iray ity fa dia nanaiko moramora fotsiny. Tsy mbola fatao loatra ny mamaly izay tenin'ny mpanjaka fa matapa-dota amin'izany. Rehefa nanaiky ny fanapahan-kevitra ny mpanjaka ny rehetra dia tapaka ary fa ny alinan'io dia hiaraka hiambina daholo amin'ny vatan-dehilahy rehetra. Ka dia miparitaka tamin'izay nataony aloha mandra-pahatonga n'izay fotoana izay. Rehefa tonga tao an-trano ny mpanjaka dia tonga kely tao an-tsainy ny fisalasalana maro. Kanefa noezahany hampanginina fa
milaza ny fahokany. Ny arivan'io talohan'ny nahatongavan'ny aizina dia nakao amin'ny mpanandro ny mpanjaka ary dia niresaka amin'ny mpanandro. Misy hery maizina tsy haiko ny manazava azy ry mpanjaka, hoy ilay mpanandro sady mikipy tahaka an'ireny olona mihinana marikivy ireny. Fa tsy hainao ahoana ny manazava azy? Hoy ny mpanjaka mandinika an'ilay mpanandro. Tena tsy haiko mpanjaka. Ahoana koa ary izany? Zao fotsiny ny azoko lazaina anao. Mitandremo ianao fa misy rivo-baovao mitsoka eto an-drano mahavelona. Tsy ho haintsika navoaka an'izao, hoy ilay mpanandro sady nanokatra amin'ny masony. Aza matahotra ianao fa isika mahay miaro ny tenantsika, hoy ny mpanjaka natoky tena. Tsy izany lazaiko anao fa ery hafa tokony harovan-tena, hoy ilay mpanandro sady namoaka mena kosy omena amin'ny mpanjaka. Atao inona ity? Hoy ny mpanjaka gaga. Hoenty foana aloha ity e. Iny ary fa lasa izay e. Maizina ary ny andro ka tonga ny fotoana fanomezana. Lasa ny vatan-dehilahy maro ny alohavan'ny mpanjaka ary dia nijanona teo amina toerana iray izay nahitana faty-betsaka indrindra izy ireo. Samy mipetraka teo moa ary dia niandry, niodina ny lera fa tsy nisy zavatra nitranga. Kanjo tampoka teo nisy hikikena biby mitrena ny anaty ala any. Aza miala lavitra ianareo, ndana ny sasany somary miataka kely manao tsipika isika sady mandroso. Aleo isika no mihaza azy toy izay asainy, hoy ny mpanjaka. Dia nanao an'izay nilazain'ny mpanjaka ny olona. Nagaga nefa dia ohatran'ireny misy misintona tsirairay ireny fa niena tsikelikely ny olona ary gaga ny mpanjaka raha nitodika fa tsy nisy olona intsony manodidina teo. Nandroso izy ary natazana afo mirehatra nitoditodika fa tsy nahita olona. Avy any nisy ramatoa efa somary antitra ary mainty be ny masony mijery any zafilaza. Teo indrindra dia niteny ilay ramatoa ary nanao hoe: zafilaza, mandrosoa ianao, mipetraha. Gaga ny mpanjaka fa feo ana lehilahy be no eniny voaka fa tsy mba feo an'ilay ramatoa. Rehefa nitadidy elabe teo izy dia tadidiny fa ramatoa Razay ity miresaka aminy ary vehivavy fantatra efa ela ary anisan'ny vehivavy tsara fanahy teo amin'ny tanàna. Ramatoa Razay, hoy zafilaza sady natahotra. Fa maninona ianao? Mipetraha ianao e, hoy ilay feo be. Mody mipetraka ny mpanjaka ary nanaiky nefa ny tao an-tsainy dia hamoana ny ramatoa Razay amin'ny antsy. Efa ela no niandrasako anao, hoy ilay feo. Fa efa ela ahoana moa izay? Ny taranako ao no hitondra tsy ho ela. Tsy azoko izany lazainao izany. Fantako ny tianao atao fa tsy ho vitanao izany, hoy ilay feo. Inona no tiako atao? Mialahy ianao eto amin'ity tanànako ity fa manan-kirotana ny oloko. Nisy ny antso aho matoa tonga teto, hoy ilay feo. Iza ny antso anao? Ramatoa Razay ve? Raha misy ny olona indritako dia ramatoa Razay. Ho fantatrao eo fa ny olonao dia mivezivezy jambany anaty ala any fa iona aminao izy avy eo. Inona ny tadiavinao e? Hiteraka ianao tsy ho ela, zazavavy izay hanjaka eto an-drano mahavelona. Ilay vavy no atao mitondra fa tsy izato. Tsy hanao an'izany afa ny lehilahy mandova. Ary iza no ilaza aminao fa hiteraka izahay? Aza manahy ianao fa isy zazakely ho avy tsy ho ela. Fa inoa izay teniko izay e? Raha tsy izany misy zavatra hitranga eto. Tao anatin'izany dia tsy nen'izay toy ny akory zafilaza fa tonga dia nitsangana mafy izy nankeny amin'ny ramatoa Razay ka dia voatsindrona antsy izy. Nitrena be mihitsy izy ary nisy rivotra mifofofofo be ary nijanona tampoka. Mbola nisy hery kely ramatoa Razay tao aorian'izay fijanonan'ilay rivotra izay. Ramatoa Razay, mifoana fa tsy maintsy nanao an'iny fa misy fanaratsy angamba tao anatinao. Misaotra mpanjaka, hoy Razay ny teny mora ary dia nialaina. Maro ny fanontaniana tao anatin'ny sain'ny mpanjaka ny momba n'izany zaza ho avy izany, nefa izy tsy nanana planina ny hiteraka izany. Laizy ilay feo tao anatin'ny Razay fa nisy ny antso izy ary tonga tao an-tsainy ny lazain'ilay mpanandro. Mety misy olona mitady izay haminga anazy ve eto an-drano mahavelona sa mikasa ny hanonga anazy mihitsy?